Radio Don Bosco. Mba Ho Vanona. Fandarana rano eto amin'ny Radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10. Mba Ho Vanona, fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena. Mba Ho Vanona. Mba Ho Vanona. Fandarana rano eto amin'ny Radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10. Mba Ho Vanona, fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena. Mba Ho Vanona. Izay sy ianareo no tafoana indray eto amin'ny onjam-piondra Radio Don Bosco anatin'ity fandarana fanaraka tsika isan-kerinandro fa tafaraka amintsika rehetra indray ary amin'izao fotoana izao dia ankasitrahana ihany koa ianareo mbola manjoy ny fandarantsika hatramin'izay ka hatramin'izao ary arabaina manokana ianareo zay vao mba miheno an'izao fandarana izao satria misy vaovao foana isan-kerinandro olona miheno an'ity fandarana ity maheno sisy ho andretrarehetra any hoe misy an'izao fandarana izao misy an'izao resaka izao amin'ny onjam-piondra Radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 famerenana amin'ny latsinainy amin'ny valo sasany alina mandeha any amin'ny YouTube sy any amin'ny RTB live any dia manaraka ny fandarana ary tsy lakory fa io maraina mbola nahazo SMS any misy fandarana Mba Ho Vanona ve dia misy ny fandarana dia manaraka atsika ankehitriny toy ny mahazatra atsika dia mizara telo ny fandarana ny tapany voalohany zany 20 minitra voalohany dia anaovana famela bealaran-kevitra ny 20 minitra faharoa dia anaovana ny fandraisana ny SMS avy any aminareo ary ny 20 minitra fahatelo farany zay tsy kely indrindra koa fa lehibe ihany koa satria sady ianona ny feonareo ihany koa dia tsy inona izany fa ny fandraisana ny antso avy any aminareo ny ray aman-dreny ny mpanabe ny Jeneraly Desire Philipe RAMAKAVELO miaraka amintsika manao famela bealaran-kevitra toy ny mahazatra hatrany Mba Ho Vanona mo Jeneraly. Mba Ho Vanona André Mato Flavian, Mba Ho Vanona André Mato Dady, Mba Ho Vanona André Mato Bruno, ary Mba Ho Vanona koa le mpiofana mandala eto amintsika eto. Mbola miofana foana izy hatramin'izao. Ya, dia Mba Ho Vanona antsika rehetra mpanaraka ny fandarana toko. Tsara manao jeritotika eto ny fanaontsika tsy maharatsy azy moa satria ilaina ny mampatsiahy. Ny zavatra andresantsika tamin'ny farany moa André Mato Flavian ary tsy vita moa fa mbola lavalava ihany dia hoe ny fotoanan'ny fifamofoana ve tokony haharitra sa tsy? Anisan'ny zavatra andresantsika tamin'izany ny hoe fampifangaroantsika malagasy ny atao hoe fiansay sy ny vodiondry. Eritreretintsika fa ny vodiondry zany resana tamin'ny heriny dia ohatrany hoe fiansay ohatrany an'ny vazaha tsy tompoko. Ny vodiondry dia mariazy malagasy fanambadiana malagasy ary ny fanambadiana malagasy mbola averika ary sasatra mihitsy amin'ny teny azy mampikambana fianakaviana roa tota amin'ny alalan'ny tanora roa izay mifankatia ka manam-pikasana hanorina tokantrano. Zay ny tena hoe zay satria ny fanambadiana zany amin'ny malagasy dia fampitambarana fianakaviana roa mba hazahoana taranaka. Ary io fanambadiana io koa raha taloha dia tena anisan'ny zavatra anankiray hoe nampiasany ny mpitondra ny mpanjaka tamin'ny andron'ny mpanjaka anitarana fanjakana satria ny zazavavy izay mandeha manambady dia mahazo an'ilay hoe anjara lovany avy amin'ny ray aman-dreny ary matetika saika tany dia izy dia anitarana ny ambaindainy ny fanjakana zany dia izy anitatra an'ilay izy. Hitanao anisan'ny natonga n'Andrenampoinimerina ania ohatrany hoe nanambady 12 tsy hoe Andrenampoinimerina te ampirafy fa dia toe-tsaina mihitsy hoe ampitombo satria ny tanjona Andrenampoinimerina dia hoe ny ranomasina ny valam-parioko zany hoe manitatra amin'ny alalan'ny fanambadiana zay zavatra zay zany tokony tsara ho fantatsika zay no anisan'ny tenena azy zay zany ny zavatra napetrakintsika ka zay fomba malagasy zay fijery malagasy amin'ny malagasy saingy izao rehefa nidiran'ny kolotsaina vahiny dia nisy ny fisoratam-panambadiana ny fanjakana, nisy ny fanamasinana rehefa tonga ny fivavahana kristianina, nisy ny fanamasinana any am-piangonana. Tsisy maharatsy azy akory reny rehetra reny. Zao fa ny tsara ho fantatsika zao arakaraka izay maharesy lahatra anao no ataovy. Mbola mitazona amin'ny malagasy ianao ve ianao amin'ny alalany hoe fanateram-bodiondry, ataovy ny fanateram-bodiondry fa iny mariazy malagasy. Maka ny kolotsaina vahiny ve ianao dia ataovy ny fifamofona zay raha ny tena marina André Mato Flavian zay naonizako azy dia hoe
io le fampifonana fiancé eritreretrika io dia ohatrany hoe efa mifankalala tsara le tanora anankiroa vady efa fantatry ny andaniny sy ny ankilany ndray mandeha ny andaniny sy ndray mandeha ny ankilany efa misy na mbola tsy nisy ary natao hoe fiantranoana sy ny tena hoe fisehoana na fiantranoana fa efa mifankalala dia efa mifankalala toetra efa mifankalala fomba fa misy amin'ny faritra sasany eto Madagasikara Andriamatoa Flavien zay mbola misy hatramin'izao dia le hoe mifankalala le tanora fantatry ny ray aman-dreny andaniny sy ankilany fa tsy mbola misy zay hoe fanateram-bodiondro zany indrindrindrindra fa nefany efa miara-mipetraka inona ny antony dia hoe ahafantarana fa tena hoe afaka hanome taranaka an'le fianakaviana andaniny sy ny ankilany reto tanora roa mivady reto ary zay fahalalana hoe hanome taranaka izay no azo lazaina hoe antoka ahafahana mametraka marina ny fanambadiana misy hatramin'izao tsika miteny zao misy an'le ataony hoe tsy tena hoe fizahan-toetra fa ohatrany hoe ahoana reny ilazaiko azy mba tsy tenenako ny teny vahiny dia hoe ohatrany hoe mariazy andramana fanambadiana andramana ohatrany hoe andramana zany dia efa miteraka ray roa telo zay ry zareo vao tena vonona hanao ny vodiondro na zay ry zareo vao tena vonona hoe hanorona fanambadiana lafiny anankiray zay fa lafiny anankiray faharoa ndraiky io dia misy eto Madagasikara ihany manana fomba tany manao hoe vehivavy efa niteraka no alainy vady zazavavy efa niteraka satria mantsy any amin'ny fomba n'io faritra io dia hoe ny zaza voalohany ateraky ny mpivady dia misolo an'le zazavavy tao amin'ny ray aman-dreniny zany hoe ny zanany voalohany tsy maintsy amena ny ray aman-dreny tao zazavavy dia mba tsy hoe azahoany dia iny zaza iny zany tsy tamin'io le tovolahy hoe akavady azy io fa zany tamin'olona hafa dia iny ny lasan'ny ray aman-dreniny sairana be ve le ray aman-dreny raha ohatra ka firany zanany anatin'ny trano ka dia efa fomban-drazana zany raha ohatra hoe mananjanaka fito izy dia ny fito efa fomban-drazana kely fito lasa oantasany hoe efa fomban-drazana zany Andriamatoa Flavien fomban-drazana zany manalaza aminao fa misy fianakaviana fantatro tany amin'ny toerana zay niasako 3 ny zanany 3 ny hoe zanany zay ihany zay fa io kosa dia hoe nanambady maro izy fa niterahany dia niraisiny daholo ny zanany fa 3 ny zanany ratsaroko tary tamin'ny première république anisy zany hoe nandalo ny président tsirana dia nanontany hoe izy ny olona tena maro anakandrina izy dia nitsangana izy dia firy ny zanakao 3 dia gagadolony ina hoe ahoana zany 3 zany dia zava-misy zany zavatra zany ka zany ataontsika hoe mbola fomba zay zany resa zava-misy zany ary amin'izao fotoana tsika zao koa mbola misy koa fomba eto Madagasikara hoe tsy misoram-panambadiana zany tena mantana mihitsy zareo tsy misoram-panambadiana zany tsy fomba anay zany ozy izy fa rehefa nifanaiky fotsiny ohatra hoe amin'ny alalan'ny vodiona mariazy malagasy dia fampivady zareo fa tsy mila zany misoratana ny fanjakana zany mazava ho azy fa rehefa tsy misoratra ny fanjakana ary moa izy ve andeha masina any am-piangonana ka eo indrindra ny tiako asiana resaka kely Andriamatoa Flavien zay dia mahatonga hoe fataro tsara le fomba fataro tsara le finoana ao amin'ny baiboly anie dia efa hoe aoka ny olona pino mba tsy hanambady olona tsy pino misy an'izany mihitsy eo zay zavatra ka zay mahatonga an'le hoe zavatra tenenina zay zavatra ka tsara ny mahafantatra an'izany satria zavatra eto Madagasikara zany zavatra fa raha toy izantsika amin'izay le hoe fotoana famofona ve tokony aharitra satria eto dia miverina amin'le fomba mahazatra amin'izay zany hoe le famofona amintsika malagasy dia hoe vita vodiondra ataony hoe mpifamofo le izy zany efa miteny ihany koa Andriamatoa Flavien fa hoe le tanora mifankalala aza maimaika ny anao vodiondra raha tokony mbola tsy tena mifankalala toetra tsara nareo roa raha ohatra tsy mbola tena mifankalala fomba tsara ny andaniny sy ny ankilany hoe ianao nge ka hiditra ho zanany ary izy hiditra ho zanaky ny ao amin'ny fianakavianareo ka noho izany tsy maintsy fantaro tsara le fomba misy mantsy le izy roa fotsiny mifankaty dia mety hoe mahafantatra ny ray aman-dreniny ohatra ataontsika hoe Antananarivo efa zatra n'le fomba eto Antananarivo le ray aman-dreny ohatra dia fomba n'Antananarivo ny ataony fa hafa ny tena fomban-drazana any amin'ny tany-drazana raha olona tsy aveto izy avy eo anao voagaga hoe hay ve manana fomba ohatran'izao nareo hay ve mahoatran'izao zay lehilahy za zany anisan'ny afatrafatra-petraka foana Andriamatoa Flavien dia ozy aho hoe rehefa tena tapa-kevitra malala ny fomba ny ray aman-dreniny eto mipetraka eto Antananarivo fantatrao ny fitsy fa olona tsy aveto dia mba mandriana any amin'ny tany-drazany alohany tena hanapahana hevitra voalohany indrindra ny antony andehanana any amin'le tany-drazana dia tsotra
ahafantarana hoe manahoana le fanakavimbe, manahoana le fombafomba. Fa indrindra ho an'ny zatovavy, aiza le toerana ilevenana. Satria ny antony tenenako an'izany andre matovolahy misy olona kay tsy mahafantatra mihitsy manambady an'le tovolahy izy, fianakaviany koa manaiky sy ny sisa, avy eo tonga ny fahafatesana. Gaga fotsiny fa hay mandeha tongotra adiny telo ny misy ny fasana. Zava-misy any izany. Inondra raha iny an'izany koa izy efa lantsaina fa le manaraka azy losa. Kaza indrindra, eo le fianakaviana hoe hay fe tenda aty amin'ny tany. Very fato izy fitenenana. Mba tsy lazana zay. Mba tsy tenenana an'izay. Hitanao, zay amin'izay dia rehefa tena manapa-kevitra ianao tena ty zany ny hafarako rehefa maty ahako efa miteny amin'ny ray aman-dreny malala an'izany ray aman-dreny ohatran'izao dadasiny zay vao atao. Zay ny mahatonga miteny hoe eo amin'ny fotoana famofona io mila fakalala tsara, fakalala toetra, fakalala fomba. Zay zany. Dia hoy zay hoe aza maimaika. Anisa amin'ny fepetra voalohany teneniko foana, aza maimaika ny hoe zay hivady. Arao ny dingana, efa mipetraka amin'ny rafitra mipetraka. Fakalalanareo roa, avy eo fangatahana fiantanona fiantanona aloha fa fisehoana le ataon'le tovolahy, dia avy eo vao fiantanona miaraka amin'ny dada sy neny sy ny ray aman-dreny dadabe sy bebe ny ray tapo, dia zay vao vodiondry, zay vao fisoratana, zay vao fanamasinana. Misy dingana maromaro any tsy maintsy arahana. Zay mahatonga hoe aza maimaika aloha anao an'io fa mandra-pahafaty any ny fanambadiana fa tsy heritaona na roa taona na 5 taona zay zavatra mitanga amin'izao fotoana izao zay tena mampalahelo andre matovolahy fa dia zay loatra tsony sisa amin'le maimaika hoe indrindra ny tena zava-doza aloha dia tsy pihiko manovoketo hoe any amin'ny Facebook tompoko ny fankahitana. Olona mifanerasera zao ara indraindray tsy mateza ko any amin'ny Facebook. Aiza no afantaranao zay tena toetra ny any amin'ny Facebook, aiza no afantaranao zay fombafomba ny fianakaviany nefa dia any amin'ny Facebook. Areto fa resadrika foana dia matovolahy io Facebook io nge mety azovana ny tarehanao mandefasanao sary, mety moda mahay malamilamba ireo ianao miresaka anatin'ny Facebook, fa rehefa tena mahita azy ianao aina vao miteny fotsiny ary izy dia efa makadilo sofina. Ohatra fotsiny zany zavatra teny hoe zay le hoe tsy maimaika. Kanefa koa aza dia mitarozaka loatra. Misy vao hitako tanora andray mandeha ampivady tsy dia tena tanora loatra. 7 taona hono izy niaraka. Zany hoe efa nifankalala, efa nifanerasera fa tsy nivady. 3 taona tao aorianany fanambadiana natao iny fa nikorontana sady le tokantrano. Dia nanontany efa manina aho vao 3 taona ve tsy zany ma Jeneraly fa zay manko efa 7 taona niaraka talohan'ny nanambady dia efa lany manja ny dikan'izayko. Aza atao lany manja zany. Ny antony tena mahatonga le hoe raha izy tony mpinamana mifankatia fotsiny ngenareo fa tsy misipa mba ahitanareo ny tany atao hoe tena tsiro ny fankatiavana ao anatin'ny fifampatokisana ao anivon'ny tokantrano zay naorina ara-dalàna araka ny tokony izy tenentsika teo. Mandra-pahafaty io. Ary zany teny aminareo fa raha fa tena hoe tena araka ny tokony izy, araka ny nametrahan'Andriamanitra azy ny fankatiavan'ny mpivady, dia milaza aminareo fa mandra-pahatonga ny fotsivolo, mandra-pahafaty tsy miova ny fitiavanao any olo io. Ary zay foana ny teniko hoe rehefa ny afantarana fa teny hoe tsy miova dia ny teny amin'ny salamo foana ny teny iny 7:30. 7:30 zay misy angamba dia andininy voalohany hoe Andriamanitro mitady anao fatratra aho, maniry anao ny nofoko ary mangetaheta anao ny fanahiko. Zany hoe misy fanirianao misy hoe mangetaheta, misy mitady ao misy faniriana ary mangetaheta, zay zavatra telo zay. Ka rehefa manana mitady anao, maniry anao, mangetaheta, tsy totoditodoka azy tsony masonao io fa tena mifantoka tanteraka sady feno amin'io vadinao io na milaza na mivavy. Zay zavatra zay. Ary zay ny tena antony mahatonga ny hoe ny firaisan'ny mpivady io fanambadiana ataon'Andriamanitra ao amin'ny mpivady, fitiavan'ny mpivady io anie dia tena hoe io arakaraky ny aizanao maninitra izy teo mikojakoja azy, zany hoe mikarakara azy, manaja azy, ny ohatrany hoe manamafy sy manavao isaky ny misy fiarahan'ny mpivady dia ohatrany hoe manavao sy manamafy ny fifankatiavany. Nefa dia matetika moa dia tsy zany tsony ny zavatra hita amin'izao fotoana izao. Ny antony dia efa le ozy hoe efa miova tanteraka ny fomba zany hoe tokantrano zany hoe fanambadiana. Ny sasany indraindray miala tsiny miala fona dia matovolahy fa everiny fotry ny kilalao.
tena verina ohatran'ny kilalao mihitsy ary tena tsy asiany lanjany mihitsy ireo le hoe na ny vady efa natao tany amin'ny fanateram-bodiondry na ny fanekena natao tany amin'ny fisoratana na mbola tany amin'ny fanamasinana mbola mamerina indray hijanona aminao rery manam-piriavin'ny fahafatesana aisany zavatra any amin'izao fotoana izao ny antony satria le tontolo iainantsika efa voasariny le tontolo hoentin'le teknôlôjia avolenta io le tontolo entin'ny teknôlôjia avolenta io nylazaiky foana de hoe io le tontolo hita maso fa tsy azo tsapahitanana de soloina an'io tontolo hita maso tsy azo tsapahitanana io le tontolo hita maso azo tsapahitanana zany hoe ny fiarahamonina misy fifaneraserana fifampikasokasohana fifampiresahana fifanankalozan-kevitra fanehoam-pitiavana fanehoana fifampatokisana zany rehetrarehetra zany izy tsisy tsony kina tadiavinao iorina hoe ahazo faka sy ahazo vahana amin'izany fitiavana zany ary io teknôlôjia avolenta io tena milaza mihitsy ahako anisan'ny taraina andray aman-dreny eo andray Matoflavien amin'ity Facebook ty tena rehefa tratran'io le tanora na ny fianarana ary tsy mandeha amin'ny laoniny tsony le fifandraisanao tokantrano tsy hita tsony tsy misy tsony fifanajana zany sotoaviny zany de tsy hita tsony zany hoe kolom-piarahamonina kolotsaina zany foana tanteraka inona zany sisa za moa de efa milaza foana hoe tsika ange tsy malagasy tsony fa vahoaka monina eto Madagasikara ny antony ny kolotsainao sy ny kolom-piarahamoninao neny mahamalagasy ianao zany rehetrarehetra zany zavatra tsy hita tsony ary indrindra anisan'ny zavatra tena mambalahelo de tena hoe tsy ao tsony fifanajana de Matoflavien za de tena miorokoditra misy mahita an'izany hoe tsisy tsony ny fifanajana eo amin'ny mpivady tsy misy tsony ny fifanajana eo amin'ny ray aman-dreny sy zanaka tsy misy tsony ny fifanajana eo amin'ny mpiray-tampo ka raha ho anivon'ny tokantrano raha tsisy tsony ny fifanajana ahoana ny isian'ny fifanajana eo amin'ny fiarahamonina ahoana ny isian'ny fifanajana eo amin'ny firenena zay zavatra zay raha mbola zao zavatra iainantsika zao foana ny zava-misy indray Matoflavien zavatra averimberina foana nge fa hoe io fifanajana io nge tena dikany indray Matoflavien tena dikany averimberisika teto foana raha vao misy ny fifanajana de misy ny fifampifehezana rehefa misy ny fifampifehezana de misy ny fanajana zay lalàna mipetraka na eo anivon'ny tokantrano zany na eo anivon'ny fiarahamonina zany na eo anivon'ny firenena zany anisan'ny zavatra mahagaga fa efa ho tapitra sady indray moa tapany voalohany de ohatra manararotra kely indray andray Matoflavien ny ametrahako ny tambazotra eo anivon'ny tokantrano sy ny tambazotra eo anivon'ny firenena amin'ny olo hoe tsy sy ny fifanajana tsony io fa samy manao zay saim-patany samy manao zay daniny kibony samy manao ny lohany zany rehetrarehetra variana ianao hoe fampola misy fe zany lalàna mifehy ny ao atokantrano zany fanajana mbola misy fe zany lalàna mifehy zany fiarahamonina zany na ataotsika hoe ao amin'ny fokotany fotony mbola misy fe zany lalàna mifehy zany atao hoe ao amin'ny firenena ka na lalam-panorenana io na lalàna mifehy ny fifidianana io na lalàna inona mbola misy manaja sa tsisy manaja tsony zany rehetrarehetra anisan'ny malasa ny eritreritra atra foana ny mahatonga an'le hoe manararoatra foana rehefa misy tokony ametrahana an'ireo tambazotra roa miaraka ireo hazagaky sika raha tsisy tsony ny fanarahan-dalàna manomboka ao tokantrano zay fototra irenany tena atao hoe fiarahamonina sy ny firenena ina ny akakanao zany raha samy manao dany kibony ary ny tena anisan'ny mampalahelo nge ndray Matoflavien zao tena za tena lasa fisaina eto de miteny tsotra fotsiny amin'ny mampandalina tantara za anisan'ny mpandalina tantara zany tsy fanarahan-dalàna zany ane teto amintsika teto nisy filoham-pirenena teto tsy nanao soni hoe promulgation na lalàna no anisany nampiatoana azy ary nampiala azy teo amin'ny fitondrana filoham-pirenena ka ty teny ianarana ka maninona amin'izao fotoana zao hitanao misy tsy misy fanajana lalam-panorenana tsy misy fanajana lalàna de samy mijery fotsiny rehetrarehetra de samy mijery tsy anjaranay zany fanjarany any de mifanidika ndraiky tsika tsika menakay hoaizy zany ty fireneny ty zany nge anisany hoe tsika nge eto amin'ity fandarany ty ndray Matoflavien ka sady manomana olo-pirenena vanina no manomana taranaka vaniny ary zany tsy azo anginana mihitsy ao anatin'izany hoe tsy fanarahan-dalàna zany anisany tsy hoe fitenena eny fa tena hoe zay tambandoko zay mba tombontsogo sady mpanabea no mpandalina tantara ary zay ny asahiko misy manao an'le hoe tambazotra rona miaraka ny tambazotra ny tokantrano sy ny tambazotra ny firenena zavatra nisy eto amin'ny firenentsika zany tsy azo ditsitsy zany ary ilana ane malala mahafantatra ny tantaram-pireneny mba tonga ny olona rehetrarehetra samy anaza ny azany mba iriko andray Matoflavien
Dokotsika mba hisitona lesona. Dia zavatra efa lesoka tokony harenina tokoa, madilana tokony tetenina, dia tokony ataontsika mba hampizotra sy hahatsara ny firenentsika sy ho avin'ny malagasy manontolo. Zay ny tapany voalohany, nidirantsika ny tapany faharoa ary. Mba Ho Vanona. Omenanao ny adresse mail ny fandarana Mba Ho Vanona. Mba Ho Vanona @yahoo.fr. M lehibe ny fitomboany Mba Ho Vanona @yahoo.fr. Zay dia vita. Mba Ho Vanona. Ny tapany faharoa dia andraisana ny SMS, amakina ny SMS avy any aminareo toy izao vaky ny SMS voalohany ary. Zanako lakely telo taona sy tapany dia lasa mipipiham-pandriana sy mipipiham-pataloha indraindray dia mba torohevitra fa lasa matahotra mariako tsara nefa ampiariko azy ny lesona nomenareo ary efa mianatra izy koa tena petsam-bava kely ary tsy dia miona matetika amin'ny dadany izy fa mandeha province ny dadany. Misy zavatra tsy ampy ao aminy, zany hoe anisany tsy ampy fitiavana, anisany. Dia lasa ohatrany hoe mitaitaina foana, ohatrany hoe miorooro mihitsy aza. Tsy hoe satria ampijalianareo izy, fa miainga amin'izay le hoe tsy fampiny fitiavana, tsy fanakakezana po zay. Dia ohatrany mahatsiaro le zaza hoe tsisy ankinany, dia ohatrany matahotra foana, dia lasa manonofo ratsy, dia lasa mipipiham-pandriana. Fa ny tena tsara hoeto manatina dokotera aloha. So dia mba zavatra hafa akoatran'ny zavatra lazaiko. Fa raha ny tena marina matetika zay ny ara-pahasalamana. Ara-pahasalamana. Fa raha amin'izany taona amin'izany tsy tokony mipipiham-pandriana intsony dia zaza. Fa zay le izy hoe misy zavatra mampiahiahy azy tsy mahatoky tena ary ohatrany matahotra foana le zaza. Satria ohatrany hoe tsy hitany foana ny dadany dia miahiahy eo inona ny zavatra mety hitranga. Na kisy kely eo nge mety mieritreritra hoe indrindraindrindra eo amin'ny tontolo iainantsika amin'izao fotoana izao dia nisy nanafika tatsy, nisy namono tatsy, nisy an'izao tariny. Zay zavatra. Ny fijerena ny télé sy ny vidéo. Zay misy miampy marina misy nizany tenenao ka. Matovy lavia. Misy oatra indrindra toko fa tena manampy anay ray aman-dreny amin'ny fitaizana ankizy ilay fandarana sady manampy anay ray aman-dreny koa mirahasoanao. Misy oatra toko. Ny reninay mila zafikely fa tsy mila vinanto. Dia sotasotainy daholo ny vinanto. Misy aza maty mihitsy, mety ve? Inona re zany Andriamanitra? Mampiatso an'Andriamanitra zany olona zany. Aiza nisy hoe mila zafikely nefa tsy mila vinanto, fa ataonao mandeha amin'ny rivotra fotsiny izy io sa mandeha amin'ny fahazavana fotsiny? Aiza nisy an'izany? Tsy mety zany. Ary efa tiana ny zafikely dia tiana koa. Zay nge le olona mbola manao foana dia matofy lavien. Tsy miteny hoe zanaka, ny vinanto nge zanaka. Hosanao ve ny teny hoe za koa tsy mila zanaka? Zanaka nateraka ao tsy ilaina. Ka aiza ny zafikely ho azonao ao? Reny dia mbola mahitaka ny ankolafiny hoe vinanto sy zanaka, tsy mety zany. Tsy mety. Taloha ny asa tamin'ny projet ary tamin'io nahitako ny vadiko. Niteraka dia nijanona eritaona tatoriana nanomboka amin'izay ny fandatsanan-kanina sy ny teny maharary ataon'ny vadiko. Miasa vavanao moa mbola mihinan-kanina sy ny sisa. Io foana nataony rehefa miteny izy. Le izy averitsika eto foana ty Andriamatofy lavy. Tadidio fa raha vao nanapa-kevitra ianao lehilahy io hanorona tokantrano dia mandray adidy amin'io vadinao io. Ka ny adidy tompoko manome zo Andriamatofy. Ny zo omena azy satria ianao mandray adidy zo ho tiavina aloha voalohany indrindra. Zo ajaina, zo ho velomina, zo ampina. Le zon'olombelona ray manontolo fa rehefa tsy fantatrao zany dia miverenina ray manao fiofanana mikasika an'izany hoe tokantrano sy ny fanambadiana. Tsy ampy fiofanana ianao, tsy ampy fahalalana. Zay mahatonga an'izany zavatra zany. Tsy manana zo na dia kely akory azy ianao andatany vadinao aman-kanina. Adidiny raisanao zany. Ary tsy maintsy tanteranao, ataoko hoe tsy maintsy tanterahanao eo anatrehan'Andriamanitra. Zany ataoko hoe fahotana mahafaty. Tsy manatanteraka ny adidiny arak'izay hoe adidiny raisiko tia. Zay foana nge rehefa tenentsika Andriamatofy lavia. Ny adidy
anao samyrery fa anao ndraiky tany fampizarana miparitapo ka eny tsy nisy nanery anao ane anambaty tsy misy hoe nyvozonony ianao iteraky adidy raisanao daholo eny manome zony vady manome ny zony zanaka inona izay ny tokony ataon'le rangahy zay ny tokony ataon'le fa inona ny tokony ataon'le ramatoa satria le ramatoa no taraina ka ny zavatra tokony ataon'le ramatoa de afaka mitory an'io vadinao izy tsy fomba tsika malagasy nefa zay mbola matahotra tsika malagasy mitory zay ka zao ane andre matofy lavien ianao miditra amin'ny tontolon'ny teknôlôjia avo lenta ka iny ty tahotratahotra ao ty efa mivange ny tontolo iainany amika zay ny any tena tsy zakako tsy takatro mihitsy te hiditra amin'ny tontolo ny teknôlôjia avo lenta nefa tsatatra mbola te hijanona am'le miforotra aza miforotra tsony manana fahasahina takiony zonao feno sy tanteraka no ajaina ho tiavina ho velomina ho tafina sy ny sisa ko manino ianao nijanona fotsiny eo izy mantsy le sao de mahatonga lonolono eo anatin'le tokantrano le ty le nitory na le atahorana any an'le ankizy ary le miteny hoe neny nitory any dada nitory any neny na zavatra ohatry zany andre matofy lavian zay nge le voandresantsika teo hoe le tambazotrany tokantrano sy ny fireneny manomboka ho tokantrano efa hitakitsahan'le vady efa latsalatsainy ataony tsinitsinina de mbola miasitra an'izay hoe saode de ohatry zany ko eto amin'ny fireneny efa tsy raharahin'ny mpitondra ny fanajana lany de mbola miforotra daholo tsika mianakafy tsisy miteny mangina fa de tonga de hoe ka zay tsy afaka manao an'izany ka tsy anjarana zany ka samy miala ataotsika hoe samy miala tsiny daholo tsika mianakafy kasy amin'ny firenentsika no andeha zanako lahy kely telo taona sy tapany efa mianatra de ankizy vavikely foana ny namany de izy koa ato trano manao vavikely mba toroy hevitra azafady de amboary fa lasa sarim-bavy mizanako ao voagaga eo anao de lasa le lahy lehilahy io na le vehivavy ny hafarany mba ho vanina daholo tsika rehetra zay mivady tompoko de tena mifampatoky fa ny olo koa de tsy mba mahay maneho fitiavana amiko mihitsy ny vadiko vehivavy manoratra zao tsy misy fitiavana raha tsisy fifampatokisana raha mifampatokinareo mivady de tokony ahay maneho fitiavana vada de ao ary averiko le fomba 5 fa ny mpitiavana raha tsy fantany na nanaraka nyfandarana angamba de adinidinao voalohany indrindra teny famporisihana mba lazao vadinao hoe de tsy mba misy zavatra azonao amporisihana hoe mba anananao fankasitrahana mihitsy ve amiko ty zay ny teny famporisihana na io sakafo fotsiny azy faharoa fotoana manokana io le lazako hoe mba misy fotoana nareo vady rery mba miaraka mitsangatsangana miaraka ohatr'izany ny fahatelo fanampiana tsy voatery ny vehivavy foana ny manao raha rehetrarehetra ohatranao fa rehefa nitokony avy miasa rangahy de mba miteny fotsiny ina ny anampiako anao zany fomba fanova fahaefatra fanomezana tsy hoe isan'andro anatro koa ianao de hitondra fanomezana signy amboninkazo anankiray nge hitanao tany de hoe ohatra mba nahatsiaro an'se andro any de ty mba netiko fa ny mpitiavana ary farany de le atao hoe vatana mifanakaiky eto de teneniko fotsiny hoe vatana mifanakaiky mba misy fotoana ve mba mifampitatana nareo mivady mba misy fotoana ve mba mifamihana nareo mivady mba misy fotoana ve mba mifanoroka nareo mivady zay ny le vatana mifanakaiky akoatra ny vatana mifanakaiky hafa zany rehetrarehetra zany fa zany azony mpivady atao azony mpianaka atao azony mpiretam-po atao azony mpinamana atao zany fomba fanehoam-pitiavana tompoko efa nitenenitsika teto foana zany andre matofy laviana teneny ny vadinao de lazao aminy mba sy teny fakasitrahany rehefa mba misakafo raha tsy hoe neniny matetika rehefa mangitsira aloka mangitsira zany lokanareo zany matamoky zany vady zany fa rehefa tsara ny loka zao tsy mba mizay ary tena mafilotra kosa ny sakafo nataonao zany tena misaotra madama fa tena tsara be mba firy manao an'izany inaka ny tokony atao raha tiana ilamina ny tokantrano zay mbola tsy niteraka fa matetika de mifamaly indrindra fa rehefa misy resaka hidiran'ny fiainana taloha na tamin'ireo niaraka taminay avy taloha de miady foana le izy ny ho azao ny taminareo nifankaty voalohany mbola tsisy zazany teo ka zay fitiavanareo tany am-piandohany zay nge azo tahirizina foana na misy na tsisy zazy fa maninona tonga de apetraka hoe tamin'izao zay mbola tsy mananjanaka de maninona fa maninona niova le fitiavana talohany hoe ny fanekenareo tsy mbola nisy zaza teo de iny tahirizina iny fitiavana mbola tsisy zazy iny rehefa omen'Andriamanitra ny taranaka nareo de soran'Andriamanitra raha ohatra moa sanatiny vava la de lela tsy ka kory atao fa de fa zay zany fa mitsabo tena aloha azo atao foana mitsabo tena azo atao koa nge mitondram-bavaka azo atao mitondram-bavaka mba azahoana taranaka
Sadoko le raha fito amby roapolo taona miaraka amin'ny vehivavy roapolo taona ny ataoko dia mety ve raha miopy any amin'ny razazavavy za nefa mbola tsy vita ninina zay fa mifampatoky tsara mariako fa za avy aty Mieritsetosy izy avy any Ambomandroso any Tsirabe ny atahorako dia raha misy ny olana dia mety very fotsiny ihany ve ny fiopiko raha misy ny fisarahana que no ihany milaza hoe mifampatoky nareo kinona indray ny hoe inona indray ty fisalasalana tapoko ty rehefa misy mifampatokisana dia apetrao hatramin'ny farany fa raha vao tonga ny ayaya dia ny ayaya tsy havanana andriamatody izay mety hiteny hoe ary nakaiza ny akoho anankiray ka ny akoho io ke mety maty-mibarika so dia lasa indray ayahina mety namidiny angamba fa mety tsy nanambola zareo dia namidiny le akoho efa matavy be teto Mieritsetosy koa ny azonao anao fiompiana sy famboleny ka tsy maninona raha misy tany malalaka any Mandrosona ny ina anao azy manatsin'izany sitako so rehefa avy eo tokoa nge mety hitranga ihany zay matoa anao misy an'izay yaya zay fa misy zavatra hitanao ka rehefa misy ayady aza atao ka zay indrina mantsy zay ka dia aleo tsy manao ny anaran'ny zanakay hono ny anaran'ny zanakay hono ny dadanay no tsy maintsy amoronana azy rehefa teraka dia tezitra be izy fa zay tsy manaiky dia diso ve zay sa voatery anaiky manina so ny tsy azoko indraindray amin'ilay ray aman-dreny rehefa ary elatra ny zanakao dia manana ny safidy manana ny tokantrano manana ny fiaina azarahana alahelo azarahana romoromo azarahana teny maharary karaha zay ary ny safidiny za zao milaza aminao fotsiny Andriamatao Flavien ohatra ny zanako voalohany zanako faharoa na ny zanako fahatelo tsisy fanampinanarana amin'ny teny vazaha amin'ny vahiny fa teny gasy daholo dia le zanako voalohany dia le zanako fahatelo mba niangaviany rafozako fotsiny satria mbola velona ny dadako tsy izy izy hoe mba maninona raha mba asiana ny anaranay mihoatra dia lasa natsiako ny anaran'ny dadako sy ny anaran'ny rafozako nampiko ny anarany zany hoe lavabe zany ny anarany zay zany fa ny hoe raha ny tena fanirian'le rafozan-dahako dia ny fanampinanarana izy mihoatra no nataoko tao kanefa fanampinanarana vahiny dia tsy nataoko fa ny anarany gasy no nataoko mitambatra ka iny safidy inoko tsy hitako zay hoe hosorena ianao satria tsy natao an'izay zavatra ray fa mba te hanome fahafapo azy satria hoe mba zafy na tratra ray be anankiroa izy dia mba ohatrany mba tsara raha mba hoe voatahiry any aminy anara dia napetrako fa ny antinge zany tokony le rangahy mihitsy ny teny hoe tsy maintsy izy mamorona an'le anaran'le tsy maintsy konga zafy kely anio fa tsy zany ny anara zao za tsy ny safidy fa tonga dia izy nanao ny anarako zanga manova n'intsony tsy manova afa ny zanako kosa tsy ny dadako mihitsy ny teny amiko hoe tsy maintsy zao ny ataonao ny anara azafady rehefa ary elatra dia ary elatra za indray Andriamatao Flavien dia zay fijeriko rehefa ary elatra dia ary elatra fa tsy mbola misy olona anapaka ny elatra indray hoe avy aloha aty fa mbola eto miala tiny tsy hoe tsy fanajany zany lasy zao dia lasy zao mandeha izy ny fitenenana anankehitriny miaraka mipetraka aminay zokinay sy ny vadiny ary ny zanany dia tsy manao raha mihitsy zareo dia izy tenenina indray ny mahivava dadanay tsy mahateny azy ireo mariako fa dadanay efa manambady satria mamanay efa maty inona tokony atao azy ireo tena ratsy be lay ka le izy zany ohatrany hoe mba mivahiny izy ty me miara-mipetraka ozy izy fa izy tsy niteny mivahiny miara-mipetraka aminay teneno dia teneno ko nareo kosa ve hotopotopoana fotsiny atoko sakafiarahana mihinana ihany io ko maninona reo tsy manao raharaha rehefa tsy mahazaka an'izany teny zany izy dia mandeko dina ny olana zay foana nge Andriama io le tsy fahasahina amin'ny teny io tena anisany manapotika fiainana tsy fiarahamonina averiko tsara mihitsy io indray ary izy io le olona nge ato miteny rehefa teneno izy dia izy indray mahivava be izy mahivava zay ndreza dia andana ara mandehako rehefa jakanareo ny hoe aranao raharaha dia ndana mandeha fiarahamonina mihitsy ny efa hafa miara mipetraka amin'ny eo ny zoko sy ny vadiny sy ny zanany eo koa izy dia mbola eo koa le dada miaraka amin'le mamakeliny karazana olona fizy zany mianao anatin'le tokantrano anankiray eny ka zay nge mahatonga le savoritaka Andriamatao Flavien rehefa hoe manana tokantrano zany ianao dia tokantrano mitokana trano zany ny teny malagasy mazava mitokana trano fa tsy hoe miray trano zany angely izy
le olona mitokana trano ataony mitovy lenta amin'ny hoe miray trano tsy mety. Inaka ny tokony ataoko fa mba ahafahako mahatoky ny vadiko fa tena mijaly za zao nandray lasa nandrary lasa nahazo aretim-po tsy fidiny mba torohevitra fa mijaly. Ka ianao napiditra pozinako ny fiahiay iny ange miteraka aretim-po satria misy pozina avoaka ny tenanao manapotika anao miainga am'le hoe fahasahiran-tsaina alahelam-po de io izy io ka na inana fanafody takin'iny ianao andeha hijery dokotera isan'andro de ny aretim-ponao izy tombo foana zay fotsiny enao ihany ny fanafody masitra anazy fa rehefa manao an'izay anao zay ihany ny azo tenenina zavatra poizina io de ampidirinao ny poizina de io ary ianao fatratra. Misy ve tompoko raha olona 10 taona no miaraka amiko de za 20 taona. Iny ko safidinao iny dikan'io raha voatran'io ny elanelana de dikan'izany tsy nahita fitita amin'ny dadany izy raha vehivavy ary raha lehilahy no ohatran'io de tsy nahita fitita amin'ny reniny de raisiny ohatran'ny dadany miaro azy sy miahy azy sy ndretraretra io efa-jokony lavitra be io de tsy afa-mizaiko io la tovolahy manambady vehivavy efa-jokony be de tsy nahita fitita amin'ny reniny de io koa mba ohatran'ny reniny de ao izy mba hiantahanta sy miankinankina eo am-tratrany tsy ady vady io ny reny zay indrindra mantsy. Move Jeneraly tokony atao isan'ny aktivité ao anivon'ny sekoly katolika na ny fiangonana ireny haiady ireny. Ahoana zany ny 1er janvier journée mondiale de la paix. Ono ka le haiady ange fiarovatena fa tsy hoe fanaovana barofo na filanady fiarovatena ko ina maratsy ny fiarovatena ampianarana miaro tena ny ankizy sady zavatra misy zavatra ohatran'ireny fanampiana ankizy ahita didy ka zay nge aza de mandray atendro hoe satria hoe fiangonana satria hoe sekolim-piangonana de hoe tsy tokony aherisera tsy tokony anao anjany tsy tokony fanatanjahantena ohatry ny fanatanjahantena koa aza miazakazaka koa ary de aza manao baskety koa de aza manao fanatanjahantena daholo reny. Marina zany Jeneraly. Mba torohevitra fa ny vadiko isaky ny miditra ny trano de mamono afoana mareka fa izy dia manao sipa mananjanaka roa vita soratra somary azy. De makanisa alohany amin'ny vokotany mitaraina satria any misy ny vomera fandriam-pahalemana raha tsy mahavita azy any mampiovan'sainy de makanisa ny amin'ny trano arzo de teneny hoe ny tompoko fa tena tsy izy mihitsy zany zay indray io io indray zao de mbola isalasala indray raha makeny amin'ny trano arzo azy zao de ohatrany hoe mitoro ny vadiko indray de manao an'izao de toy an'le teo ihany no zisy namatsika ty le tsy mahay fitiavana ny teniko teneny koa de izy tsy mba misangisangy manome teny mamy sy ny sisa fa tsy vita noho zany de rehefa zany no manome maneo de tsy rara iny akory de leo be za fa za foana manao dingana voalohany de mangatafo taonareo mivady mba afaka mety rohevitra anareo mivady miaraka fa tsy olana akory iola tsy manana veany me azakivy fa mangatafo taona. Za vehivavy de 20 taona ny manoratra manana olana ara-pitiavana efa 2 taona zay no niaranay nanaiky izy fa anao fisehoana tany amin'ny ray aman-dreniko de efa voaresaka ny dadako sy ny mamako nefa namitaka fa tsy tonga izy ankehitriny nefa izy am'izao misisika akavady de ahoana tokoko no ataoko fa za efa tsy mazoto mareko fa 20 taona ny lehilahy izy mahitako da ny fisehoana raha vita ny mamitaka ko izy milaza aminao fa tonga ny taony soratana de tsy mipoitra izy misy ange zany de mieritrereta ihany ka iny moa safidinao anakaka de nefa anankiray koa mety hoe zay izy vao tena tonga saina ohatrany miahiahy andre matovy lavy eny zay nge mahatonga am'teny hoe safidinao iny rehefa mbola vondry ianao mahita ny toetrany sy zavatra misy ny zavatra toetrany de zay mafatsitrika raha amiko manokana aloha raha olona nanao an'izany ohatrany mampiahiahy fanambadinany mandra-pahafaty andre matovy lavy zay foana ny tenentsika tsy zavatra miserana na mandalo fa zavatra mijanona ary aharitra za mananjanaka roa 5 taona sy heritaona sy tapany ny vadiko manambady hafa de isan-kerinandro izy vao mandalo ato an-trano de manontany foana le zanako vavy hoe aizy data de makanisa indray eny amin'ny trano arzo io le eny amin'ny trano arzo io zavatra tenentsika zao tsy hoe mitory azy fa mampatsiahy azy ny eny amin'ny trano arzo hoe adidinao zao ny zoany vady manjanakao olona vita soratra ianao fampitandremana ngeny ataony eny de zavatra efa tsy hoe kory mitory
fa zay le tsika hoe zoanao rehefa vady ao an-trano anao zany hoe tsomotsy zany raha hoe itory fanadazato mbola miteny hoe mitory fanadala makeny amin'ny trano roa migatra ange raha mahatonga manadala azy io hoe de vehivavy manadala raha tsy vitany hoe le vehivavy manadala azy mety migatra fa izy roa mihitsy miara-migatra ny fantatra nefa na le olona nanoratra tamintsika no faharoa satria izy nyteny hoe za mananjanaka roa na izy mivady faharoa mangalatra ny vadin'olona na izy ny tena tompony zay koa tsy fantatra ko tsy de manao ge gisala omaketaka enao omatra mangalatra indray de andeha ho avavako de nenao zavatra tadiavinako vadin'olona nalainao kiny amagako satria aty izy matsy manontany de manontany foana le zazy aiza foany dada de ahoana ny tokony amaliko azy ozy izy efa mialehibe iny ary ny amalinao iteny amin'ny hoe vadin'olona nge dady iny de ozy ho vadina saka indray zay le tsy afozako ana zay re matoplazy tena mahavaky ahy tena marina ane le izy azonao iny ary no azavany am'le zanany ka za miteny aminao natao koa isaky telo vonina isaky erotoana izy vao tonga iny anagako zany olona manambady de manjanaka io any amin'ny toerana misy azy fa ianao nanaiky aka vadin'olona ianao ne mangalatra vadin'olona de avy eo ianao miteraka de lasa de zazany mampalahelo hoe mitady tsy mahalala n'iny iny fa izy dada ka dada nge sady anao no an'ny ary fa raha ny tena marina ny ary ny tena tompony fa ianao mpindrana satria tsy vita ininina raha ohatra ka ara-panjakana ny teny fa rehefa zazana terana ianao de mitovy zao zay nefa ny tenentsika teo raha milaza izy fa hoe zanany io any amin'ny soram-piankonana le zaza ny tena anikaoko an'izay fa tsy hoe tenenina fotsiny hoe zanako iny fa raha tsy hitako any amin'ny soram-piankonana ny anaranao tsy zanako ao aminy zay ny tapany faharoa andao hidirantsika ary ny tapany fahatelo ny olombanina olona tompona andraikitra fa tsy tompo toerana Mba Ho Vanona ny antso avy any aminareo ny 22 443 90 22 442 09 no lara telefonina hidirantsika mivantana miaraba tompoko miaraba daholo tompoko vanona tompoko Mba Ho Vanona tompoko rehetra tompoko ena moa le tery alotery le miteny hoe tsy manay soratra fa io moa de samana fomba tokoa tamin'ny olona fa ho anay zao de afatrika finanina de misy amin'le atao hoe mianatra mitondra tokantrano mariage expérience moa finazamanay azy teo iny mandritra ny tontona aloha mivadikely anankiroa de mila mianatra mitondra tokantrano de elo jerena ny anina ny hoe mazaka sa tsy mazaka izy de mety am'izay ndray vao mitomboka natao fetanambadiana de raha vita ndray fetanambadiana sakafo finisena n'indray de misy nadray de fotaka mety moa tsy mba misoratra zany vola mitovy ny teneninao mihitsy tsy mba misoratra ny aty aminay ary manaraka koa le teneninao teo iny mety aminay koa raha olona hoe enao zao mbola tsy miteraka vehivavy anankiray de tena tsy de misy mankavady fa lefa miteraka satria tateraka tokoa zany le obolana hoe mianambadiky terahana ka raha voatsiny ka mbola tsy miteraka mbola tsy miteraka iny mety ohatra zay nga hoe matinytsy mbola miteraka de apetraka amin'izay aman-dreny mihitsy ny aty aminay iny teneninao iny ary aty aminay koa mon général sady aty aminay zany hoe tsaramaty miany amin'ny ampivoatana ngamba hoe lambana koa ny sarana fa ny aty aminay rehefa antitra de samody ny tanindrazany asa hoe indray mody any Ambohimanga de indray fa de tsy zany tsaramaty hoe miandro efa antitra de samody tanindrazany satria tsy maintsy manao trano rehefa mbola fahatandràna zany de ananovana trano ny vehivavy any tandrazany de mody any aminazy fa tsy tanatsika hoe faty no entina odainy makasitaka ny topoko sotra tompoko zay raha hoe le samy manana ny fombany fandray zay fa mity zany sotranao tompoko mampafantatra fa mampitombo ny fahalalana ny fombatsika malagasy manerana nosy zany rehetrarehetra zany zay ny mahasamy hafa atsika le fahanterana ny tsy voafatra fotsiny mahavariana hoe ay zay indrindra hoe rehefa firotoana vao hoe antitra de rehefa inona de sa rehefa tena samy osa angamba de hoe ndana am'izay ary ohatra ny mampalahelo be zany de samy mamizara ny sasany ndray de alainy sasany ndray iny rehefa miaraba tompoko miaraba tompoko ie tompoko saika mba mitany kely tompoko ie tompoko hitanao le resaka fanambadiana zany hoe nanambady zany ny zanako
de efa nanambady mariazy le olona taloha niteraka efatra de divorcé de izy roa taty arina indray a niteraka telo de vita soratra vita mariazy de maty le rangahy de nanao testament izy a de menan'le vehivavy le trano de mba saika hoe mba hangataka fanazavana zay hoe amin'ny lalàna le vehivavy izy nameny an'le trano le vadiny faharoa vita soratra vita mariazy aminy ka raha ohatra ka efa ny sarabelona kosa any le isy le vadiny voalohany ohatra de iny zavatra hafa fa ny zanany tamin'io vadiny voalohany io mahazo mitaky ny anjara lovany fa tsy hoe nanambady faharoa izy de tsy manana anjara lova amin'ny orainy io fa le rangahy nge nanao testament ka le testament mitondra an'le izy zao satria izy nanao didy mbola velity efa nanao didy de andre matoflavien fahalalako azy na manao testament renao azo hoentina ny tribunaly azo lavina satria le nanaovany testament mety tsy natsona le tena mpandova le tena mijanany voalohany fa ohatrany hoe testament miafina nanaovany azy azo toriana azo amboarina azo avaosina azo ovana so de mieritreritra za nanao testament de azo satria zany nge karazana ohatrany hoe risirisy fa raha ohatra hoe nanatrika teo le zanakao mpandovanao nanaika an'io zavatra nataonao matony zanaka tsy mandova de ohatra hoe nilavinao tany amin'ny fanjakana ny fitiny zany hoe narinao ina ary madidy miafina azy raha ohatra ka raha atsony io le olona andova azy iny ka zay ny lalàna miafina tsony zay ny lalàna raha vao manao zavatra ianao hitanao ohatran'io hoe fananatany io misy olona hoe akatany zao hoe taonana eto de atsona dolo ny manodidina izy adoly ny olona mifanakaiky amin'io any io antanina manahoana zany iny izy fa raha ohatra ianao manao any tsisy lazainao le manodidina anao de rehefa aveo reo olona reo hoe fa fomba ahoana moa nazahoany an'io tany io ohatra ny tsara aminao manatona notera zay notera manome fahalalana anao tsara kokoa momba ny resaka fananana sy ny didy miafina na ny didy misokatra de izy manome fampahalalana anao izy avy mandova ny zay miaraba tompoko manahoana ento tompoko za tompoko afaka iangazy amin'ny Jeneraly fa manambady tompoko Jeneraly ny vadiko de efa niteraka ray zay de za zao bevoka de talohan'za bevoka tompoko mba iangazy anao fa izy maditra be sady mamilava be izy manao sipa be de mba liangazy zany hoe azo manao sipatsolo ary afa raha bevoka iangavisanao mandrisy ny 5 volana 5 volana fotsiny nangatahako anao de nefa tompoko vao bevoka 3 volana de nanao sipa izy de izy amin'io nefa ny amoro maraina voamody de mba saika iangavany Jeneraly tompoko hoe inona ny tokony atao mariako fa efa izy zany tena maditra mihitsy ny efa za tamin'ny tabevoka voalo zanako voalohany ary de efa tsy miaraka fa izy le manao sipa de sarahako mihitsy ny aloha de rehefa teraka de tsy nanaiky mihitsy le raha fozako fe tsy maintsy mivady nareo fa mampalahelo ny zaza de zay tompoko le raha tendana makany amin'ny lehibeny taraina any amin'ny lehibeny ko tsisy afaty zay ny lehibeny any no afaka miteny azy de mandehana any amin'ny lehibeny azy izy manao an'le miasa de makanesa ao amin'ny mazarivo primature izy tompoko miasa eno de mandeha amin'izay lehibeny fe maramila nge misy mpife foana na any amin'ny présidence izy miasa na any amin'ny primature izy na azy izy de misy lehibeny foana ao tsy voatery hoe iny olona teneninao iny fa misy ambaratonga mpitantanany io sy mpifehezany io de any amin'izay ambaratonga zay ianao mandeha ndao ary makasitraka rehefa ny afarantsika de omenareo ny lara telefona azahoana ny Jeneraly de afaka miona aminareo rehefa teo iona aminy rehefa azo ny fotoana zay angatanareo miaraba tompoko salama tompoko ento vanona tompoko Mba Ho Vanona dans teto ny 65% saorina misy eto Madagasikara de ça vient de l'homme avy amin'ny lehilahy daholo lehilahy bigamy lasa miteraka rety lasa miteraka chauffeur lasa mandeha manao dokotera da ohatra cadre amin'ny fanjakana de rehefa tonga fotoana retirety izy mialany verina amin'ny tanànany viny ohatra zany izy ary mianjeny de lasa le président foana le président successeur foana mizaka moa de zay zany an tena hoe avy amintsika lehilahy fa kosa 5% de misy ny vehivavy midira rehetra vatan'olona tena misy ny anankiray anao malima tonga zao fahoriana misy zao ary misy ny mena moa fa
ho an'ny jeune rehetrarehetra tompoko izany agnampy mihitsy ary ampy tenenina tsisy hoatiana mihitsy ny teny général sy ny mpiasan'ny Don Bosco zay tompona ndraiky sam'izao tsy misy zavatra azo contestena mihitsy ampaharoana ny conduite en fidélité ka raha olona te iofotsika ity zany méthode anankiray fa za fotsiny angavo hoe ny vehivavy aza mangala batin'olona na zanako na zanakao na zanakiza ka manana zotsika iteny zay mba tenite mba hahatonga problème ty aza mangatam-batin'olona fotsiny fananjaranao mbola sotra fotsiny sotra indrindra tompoko sotra indrindra fa zany tena teny feno fahendreny zany ho antsika rehetra mihitsy mampieritreritra dia mampisaina antsika koa zany ny voalaza rehetra teo ia 22 443 90 na 22 442 09 miaraba tompoko manao ana tompoko miaraba tompoko ie mia zany le vadiko manao sipa dia le sipany iny efa miaraka amin'ny lehilahy be da be dia miteraka tamin'ny lehilahy hafa dia mbola miaraka amin'le vadiko ihany izy amin'izao dia tsy hita hoe inona zany tena fihevitra ry zareo nefa fa mampalahelo be zany ny afotsiny dia zao tandre misoifindran'ny aretana zay ihany zany olona bisipa zany ange mitondra aretana ange zany andre matoflavien fa tandremo hoe tandremo tsara mahaiza mitandry tena tokony fifampiresana koa tokony misy amin'le tokantrano fa mety tsy ho ampy koa le fifampiresana dia lasa ny ivelany mahita an'izao zay koa aloha miaraba tompoko miaraba tompoko ino vanona tompoko ia zany manana zanaka roa vavy 5 taona da 3 taona dia mitavitavonany zavatra zany ny tareny dia fihinana iray aman-dreny zany izy dia rehefa tenina zany izy dia any Ambatiandry zareo mitavitavina le resaka razany dia mitavina bokafe izy indray mandeha da saika adaladala sy natory sy ny aly dia asa iny zany mba hataoko mba hitenenako an'ireo mba hialany amin'le tia mitavitavina zavatra amin'ny tare ina ny antomatonga azy manao an'izay hony misy monimono zany le amin'ny tareny io dia halany hoe zany misy mampisy mono le tareny dia zay mitiava mitavitavina dia efa malanja anazy ho afaka avao izy rehefa lehibe anao fa za tavitavina raha dia lasa mifina amin'izay zareo rehefa mitavitavina an'le zavatra io ka io ny olan'izy io le fampinamanamana mifanoro hevitra ianao reny zany tokony hanoro hevitra azy ina zavatra tokony ho ataony amin'ny zavatra mahazo azy hoe misy mono izy dia mampafantatra azy hoe ny mononao io nge ohatra hoe monon-jaza mitombo io ohatra tena voajanahary amin'ny toetran'ny olombelona io dia afaka ho azy io rehefa avy eo fa matetika atsika ao anatin'ny tokantrano tsy manazava n'le izy amin'ny ankizy fa tonga dia mibedy fa rehefa ohatra izy azavainao tsara aminy le zavatra dia tsy manao an'io akory izy mety hiteneninao fotsiny izy hoe aza mitavina an'io tsy fantatra zay tavony ihany fa mety hiteny fotsiny ianao asio voatabia fotsiny nosona tare ohatra dia ampy zay dia vita fa tsika indraindray tsy miresaka marina mihitsy zany lazainao zany zay nge ilaina fona ange hoe ho le fampiresana raha tsika ray aman-dreny ange ny tena manana takefampiainany mba mahalala hoe ty mety ty tsy mety anarina le ankizy dia mitenenitenena mihitsy hoe raha tianao vetivety dia miketona ny tarehanao dia atao venio ihany zavatra ara-voajanahary io mono io amin'ny vanimpotoana 2 ka hatramin'ny 8 taona ny mety isehony any amin'ny 20 taona zany ianao tsy ahita mony amin'ny tarehanao tsony ia miaraba tompoko salama tompoko ien tompoko vaovano za tompoko mananjanaka vavy ia 3 taona dia belo kely mihitsy izy tsy marary akory ny loha fa ngeza belo zany ay sarotra tenenina be izy dia rehefa tenenina izy dia mitomany foana dia mamaly dia teneniko izy hoe mbo ateriko izy manao vava tsara dia ina tompoko mbo ataoko aminazy fa tena tsy mangataka fotoana ianao mangataka fotoana dia hoe toany le zaza miaraka aminao ia ny tsara mihitsy dia miresaka mivantana ohatran'izay teneny jeneraly zay fa rehefa miresaka mifampiresaka mivantana dia na izy ary mandresaka amin'ny jeneraly io koa dia efa nyteneny dadabe ohatran'izao dia faly izy dia mety mora ho aminy nge mandraindra izy fa nareo koa mety ny tsy mahay mampita an'le izy aminy zay misy ka dia ilaina ny fampiresahana ohatran'izay matetika nge ndre matoflavia tsy fahaizana mampita fahalalana mahatonga miaraba tompoko miaraba tompoko vana tompoko isika mba handray ny tsara kely amin'le fitaranan'le vehivavy lehibe momba le hoe vady madita tompoko ien tompoko ie ny zavatra tiako tenenina zany
tsika tsy afaka manova olona zay aloha zany ampahafantarina tsika rehetra mihitsy hoan'ny vehivavy izay mitondra fahoriana amin'ny vady maditra tsy misy mihitsy terena teneniny ihany izy na ho teneniny ihany izy dia iovy izy tsy any mihitsy zany manova an'ilay vady fa ny azany tena tiako tenenina dia zao ianao aloha mila miova voalohany ianao ilay tsatra n'ilay zavatra inona ny tiako tenenina amboary mihitsy aloha ny saina vavaka atao be diabe apetrao amin'Andriamanitra ny fiainana fa Andriamanitra irery ihany no afaka manova olona tsy misy olona afaka mahova olona na dia ataoko hoe ilay manam-pahefana fihain'io ilay rangahy io ary hoe tenenina ny lehibeany tsy afaka manova zany io rangahy io io manam-pahefana io tsisy afaka manova olona zany tsika manery maika be hoe maditra ilay vadiko dia mba tenenina mba iova tsy afaka manova ny fitenenina tompoko fa ao amin'Andriamanitra ihany no tena lakile efa niainako ilay izy raha tia ahita fitsarana ianao dia zany tsy tenenina mahita fiainana amin'Andriamanitra ihany afaka manova olona tompoko zay ny tiako ampahireto tsisy afaka manova olona raha olombelona ary koa tsy terena maika be hoe tena tiako iova iaraka amin'ny vavavadika tsy ahitao tsika tsisy mahay zany fa zay ny tiako tenenina raha tena te ahita fitsarana ianao mametrahany fiainanao amin'Andriamanitra ao ihany na hitanao fitsarana mety miteny ny olona hoe manova metimety tsy be metimety ianao metimety daholo zany rehetra zany ety avelany zany fa tena te ahita fitsarana ao anatinao ianao mandraisany Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao moa manaraka ho azy ny zavatra rehetra tompoko tiako mihitsy le satria be lehibe le vehivavy mitariny vady misaotra anao mijoro vavolombelona fa ilana ange zany rehefa misy nahita vokatra tamin'ny fitondrana mpavaka ny vadiny dia zany zany efa ohatra velona anankiray fitiantsika zay voalaza fitiantsika zay voalaza dia mikasika an'le resaka teo moa le hoe fifamofona dia ozy hoe fomba malagasy ve ny arahantsika ve sa fomba vahiny zay zany apetraka eo satria tsy hifandray mihitsy ireo anakoro ireo fa dia arak'izay efa mahazatra anao dia arao ny dingana sy ny fepetra ary ny fifanajana ao anatin'izay zavatra zay nga manazoko amin'ny tena anazy Andriamatovlavy resahantsika amin'ny heriny dia hoe anao ahoana no fiainany reto mpivady reto le hoe tamin'ireo hoe mba efa nifankalala tsara ve tsy maimaika ve efa sany tarozaka loatra sa ahoana dia andray zany metrahantsika azy resaka tokantrano rao zany resahantsika amin'ny heriny zafady zay ny amin'iny dia ny fandarantsika dia azontsika jerena any amin'ny YouTube sy ny RTP live zany any amin'ny tolakandro anoany ny fameren'ny fandarana isaka ny alatsinainy amin'ny valo sasany alina ny raha te iona amin'ny Jeneraly nareo dia alovino lara telefony amin'ny 22 443 87 rehefa azonao ny lara telefony dia atsoy izy isaka maraina fitsasanga hatramin'ny valo ny tolakandro amin'ny ray sasanga hatramin'ny roa dia rehefa tafaresaka aminy ianareo amin'ny alalan'ny antso dia omeny fotoana ianareo toerana sy ny ora dia ajao tsara zay toerana sy ny ora izay fa be deaibe ny olona raisiny ny ataony koa mbola maro nefa tsy ao tsy maintsy ho raisiny dia zay ny amin'iny ankasitrany Bruno teo amin'ny lafiny teknika dadisy miajany teo amin'ny fikirakarana ny sary fandarantsika manaraka ho amin'ny heriny indray veloma tompoko Mba Ho Vanona fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 Mba Ho Vanona fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena Mba Ho Vanona